Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Teny mahafaly no torio ary ataovan-tsoavo aelezo atranam-paravazan-tany izo nanafaka ny vahoakany ny tompo. Alleluia. Mbala tsara be atsika jiaby mpankafy-pagnaraka tsy tapaka ny radio Fagniry. Araben'ny karazany koa tsika tratra ny Alahady fahatsao tamin'ny fankalazagna ny PAKA zay agnamazany eglizy atsika loha hevitry varozato ary ny sompotra isika ao amin'ny eglizy. Oregny isika amin'ireo teon'Andriamanitra telo arosiny eglizy amintsika amin'ity andraniany ity ny famelabelaragna io loha hevitro. Arahiny toriteny sy fampianaran'ny archevêque Monseigneur Marc Benjamin Ramarson zegny. Kay asaigna ampitiavagna aby atsika jiaby iaraka hitandregny ny tenin'Andriamanitra. Vakteny masina voalohany. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro izany, nisy olona nidina avy tany Jodea, nampianatra ny mpino vahiny tao Antiokia hoe, raha tsy forana araka ny lalan'i Moizy ianareo, dia tsy ho voavonjy. Ka noho ny efa nifanditra sy niadevitra mafy tamin'ireo i Paul sy Barnabe, dia izao no hevitra ny fanarana hiara-miakatra an Jerusalema i Paul sy Barnabe, ary ny sasany amin'izy andaniny handinika amin'ny apôstôly sy ny pretra ilay zavatra niadiany hevitra. Nankasitrany apôstôly sy ny pretra mba amin'ny eglizy rehetra ny fanazavana nataon'ny Piera sy Jakobo, ka nifidy ny sasany tamin'izy rehetra izy ireo mba hiraina ho any Antiokia hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabe, dia i Joda zay tao hoe Barsabasy sy Silasy lehilahy lohandohany tao amin'ny mpino no laniny. Ka izao no taratasy nampitondrainy azy ireo. Ny apôstôly sy ny pretra ary ny havana iray finoana avy miarahaba ny havana any amin'ny Jentily izay any Antiokia sy Siria ary Silisia. Noho ny nandrenesanay fa nisy olona avy taty aminay izay tsy nahazo teny taminay velively na mitabataba anareo tamin'ny teniny
sy namitebiteby ny sainareo dia nivory izay rehetra ka nifanara-kevitra ny fidy olona hiraina ho any aminareo iaraka amin'ny Barnabe sy Pauli malalanay. Lehilahy nanao vy very ny ainy ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Kwa indreny i Jodas sy Silas ny rainay hilazam-bava izany zavatra izany aminareo. Sitraky ny fanahy masina sy izahay ny tsy amitondra ny mavesatra anareo, afa-tsy izao zavatra tsy maintsy tandremana izao, dia ny hifadianareo ny hena natolotra tamin'ny sampy sy ny ra, ary ny biby nokendaina mba amin'ny fijangajangana. Soa ho anareo ny mifady an'izany veloma. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Vakteny masigny faharoe, boky fagnambarana ny soratan'ny Masindahy Joany Apôstôly. Izao Joany dia nentiny anjely ampanahy tany amin'ity tendrombohitra sady lehibe no avo, ka nasehony ahy ny tanàna masina dia i Jerosalema, nidina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Namirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra izy ary voazavany kintana sy ny vato sarobidy, dia ny vato jaspa, izay azo hitarafana toy ny kristaly. Sady avo no lehibe ny mandany, ary 12 ny vavahadiny. Nisy anjely 12 tamin'ireo vavahady ireo, ary nisy anarana voasoratra koa, dia ny anarany foko 12 ny zanak'Israely. Vavahady 3 no eo antsinanana, vavahady 3 no eo avaratra, vavahady 3 no eo atsimo, vavahady 3 no eo andrefana. Misy vato fanorenana 12 ny mandany tanàna, ary misy anarana 12 amin'ireo, dia ny anarany apôstôly 12 ny zanak'ondry. Tsy nahita tempoly tao aho, fa ny Tompo Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy ny zanak'ondry ny tempoliny. Tsy mila masoandro ny tanàna, na volana anazava azy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no mamirapiratra ao aminy, ary ny zanak'ondry no fanilony. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Evanjely masina ny soratan'ny Masindahy Joany ao amin'ny toko 7:10. Tamin'izany andro zany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe,
raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ka ho tiany reko aranko ao aminy izahay ka onina ao aminy. Fa izay tsy ty ahy kosa dia tsy mba mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa aniray izay nagniraka ahy. Voalazako taminareo zany raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpanafaka lahelo dia ny fagnahy masina izay iraniray amin'ny agnarako no ampianatra nareo ny zavatra rehetra sy ampahatsaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako aminareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy mba hatahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no omeko anareo. Oka tsy hitebiteby na hatahotra ny fonareo, efa renareo fa izao no voalazako taminareo. Andeha aho nefa mbola hiverigny ho aty aminareo. Raha ty ahy ianareo dia ho faly tokoa amin'izao andehanako ho agny amin'ny iray izao, satria lehibe noho izany iray. Ary zaho no milaza izany aminareo dia nankehitriny, mbola tsy tonga izany dia ny mba inoanareo rehefa tonga izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, alahady fahenina amin'ny paka izao ka tsy magagary raha mampitodika sika sahady amin'ny aorinan'ny paka, izany hoe ny velomatsika an'izay paka izay ny vakiteny manomboka eto rehefa nandritra ny alahady 5 nandalianatsika an'izay toe-piainany Kristy, ny toe-panahiny Kristy, Kristy mpiandrony tsara, Kristy be famindrapo, endriky ny famindrapon'ny ray, Kristy velony eto anivosika, Kristy fotoboloboka. Ary amin'izao alahady fahenina ampaka izao dia indroary ireo vakiteny mampitsinjo asika ny fivelomantsika an'izany rehetra izany, ary indrindra sy hoe hiady rery sika na hoe hitoetra irery fa omeny Jesoa ny fanahany, lay fanahy masina zay niasa tao aminy ka mampibaribary an'izay fiombonan'ny trinité masina izay, ka olo raika tokoa ray zanaka sy fanahy masina. Ary dia izay koa isika raha miombona amin'ny Kristy, Kristy mpiarabelona, kristianina, ka mitoetra ao amintsika ny fanahy n'Andriamanitra afaka hitandrina ny tenin'isika, izany hoe manatanteraka zay lazainy amintsika. Ary rehefa isika manatanteraka dia tahaka any masin'ny Maria izay nilaza tamin'ny arkanjely Gabriely, aoko tanteraka amiko araka ny teninao, dia tanteraka tokoa izay sitrak'Andriamanitra izay, renin'Andriamanitra i masin'ny Maria, ary izy nitondra an' Jesoa teto anivosika. Dia izay koa isika raha mitandrina ny tenin'ny Jesoa, fa indrindra amin'izao isika vao avy nanavao nitoko tamin'ny batemy ka tonga olom-baovao, zavaboary vaovao, ka iraina amafy finoana, amafy fanantenana, amafy fitiavana, ka amafy fiadanana, miaraka amin'ny Papa François, miaraka amin'ny masin'ny Marie, Notre Dame de la Route. Ka sisika irery hoy isika teo no anatanteraka an'izay, fa araky ny nampanantenain'i Jesoa dia hoy izy ankao aminy izahay fa raha misy ty ahy hoy Jesoa ao amin'ny evanjely dia tandrina ny teniko izy ka ho tiany raiko, ary ankeo aminy izahay ka onina ao aminy. Ary zay na fampanantenan'i Jesoa, sy hoe sanatria honenan'ny fananjanahary karaha ny tromba izany, sanatria izany olom-baovao sika, tena Kristy sika, Kristy mpiarabelona amin'ny olona sika, sy hoe honenana fanahy sika
raha miteny an'izany Jesoa fa dikan'izay dia olom-baovao ao aminy Kristy velona isika ary dia toizany azy fa izay sy tia ahy kosa dia sy mba mitandrina ny teniko izy ary ny teny izay renareo dia sy ahy fa ny raiko ka izay indrindra raha mitana ny teny nampianarin'i Jesosy sika manatanteraka azy dia izay no mampianatra asika ary dia sinona moa izay tenin'izay fa mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo ataovy izao ho fahaserovana sy inona fa ny fanompoana ary izay no averimberisika matetika izay ny tena toetrany Jesosy izay no mampiandrero tsara azy izay no mahendriky ny famindrapon'ny ray azy izay no mahafotoboloboka mampamokatra ny fiainasika araky ny sitrak'Andriamanitra ka izay rehetra izay araky ny ambaran'i Jesosy amin'ny evanjely dia sy mandeha ho azy izay no mahatonga azy milaza hoe maro ny zavatra tokony ampianariko anareo fa sy zakanareo izay ho avy ny fanahy masina lay mpanahy mpanafaka alahelo izay iray ny ray amin'ny anarako ka izy ampianatra anareo ny zavatra rehetra ary ampasiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo ny fanahy masina izany ary izay no miasa amin'izao fotoana izao raha vela sika miasa izy izay no olana matetika isika no mandrakotra ny fanahy masina raha ampiasaina amin'ny fomba fiteny ankehitriny sy connecté aminy isika ka sy mahagaga raha manaonao foana ary zary manapoty izay natao hoe fahotana ka olom-baovao sika izao zavaboary vaovao ao amin'ny Kristy ka velao ary sokafy ny foa mampanasika iasan'ny fanahy masina ao amintsika ao ka amin'izay anana ny herin'ny fanahy masina sika ilay fanahy masina ny asa atao amin'ny Jesosy ka nilazany Jesosy ato amiko ny fanahy iraina itoro vaovao mahafaly ao fanafahana ho an'ny izay mamatipatotra rehetra mpanafaka alahelo ary dia izay koa isika eo anivon'izao tontolo izao ary izay no eo ve isika eglizy olona velona mpanorona ETA eglizy tranon'Andriamanitra ilay trano be ombonana izay matetika averimberina fa potika noho ny fahotasika ka isika izao ary feno ny fanahy masina ilay fanahy nampanantenain'i Kristy ary izay no mahatonga ny laza teo am-piandohana hoe efa mampitsinjo asika ny fiainansika ao aorianan'ny Paka izany hoe ilay Pentekoty vaovao andrandraisika ka anorena sika fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra eo anivon'ny fianakaviana eglizy kelin'Andriamanitra eo anivon'ny eglizy fiombonana eo anivon'ny eglizy fototra eglizy iraka izay fiainam-baovao entin'ny Paka izay entan'ny ny fanahy masina isika ilay ampianatra sika ny lalakombana dia Kristy ampianatra sika ny tena fiainana dia Kristy ampianatra sika ny fahamarinana dia Kristy ka amin'izay ampanjaka ny rariny sy ny hisiny sika ary kasaka mandrakariva ny fiombonana ka ahatonga sika ho mpamafy fiadanana sy fandriampahalemana amin'ny alalany fampizoroana ny tena fampihavanana marina ka mampiombona sika ary izay rahateo ny efa ambaran'ny vakiteny voalohany ao amin'ny asan'ny apôstôly raha mitantara ny zava-nisy tamin'izay fotoana izay izy ka manambara fa rehefa vela sika tokoa hiasa ny fanahy masina dia miova ny fiainasika ary ireo fifanonlanana ireo olam-piainana ireo sedram-piainana dia zary aim-baovao hery vaovao manosika sika angovo vaovao anampy asika anatanteraka ny afatry Kristy ivelona ny tenin'Andriamanitra isika ary ny vokatrin'izay dia io voalazany i Jesosy ao amin'ny evanjely
dia ny fiadanana sy araky ny fanomezany zao tontolo zao fa araky izay voalaza sika teo vokatry nyzay fiavozana oentin'ny Kristy vokatry ny asany fanahy masina ao amsika ao ka atonga sika ahita ny marina afantatra n'izay marina zay ka tantaraisika ao amin'ny fiainana ifankatia marina tokoa isika zany hoe ifanasoa hitady izay ny soa iombonana ary dia am'izay ho tena mpamafy fiadanana ho mpamafy fanantenana isika ary izay no ambarany vakiteny faharoa amin'ny bokin'ny fanambarana ny apokalipsa rehefa tanteraka izay rehetra izay dia hitasika ny tanàna masina Jerosalema, lay Jerosalema vaovao ny dikany hoe Jerosalema ho isika dia lay tanàna ny fiadanana, lay tanàna masina satria misy an'Andriamanitra ary dia izay koa ary ny risika ho ansika menakavy amin'izao isika makivaky n'ity herinandro amin'ny herinandro fahenina ny PAKA ity dia mba anjaka eo anivosika tokoa ary ny Kristy masina ny fiainansika raha Andriamanitra ny eo anivon'ny fiainansika eo anivon'ny fosika sirairay eo anivon'ny fianakaviasika eglizy kely eo anivon'ny fiarahamonina sika eo anivon'ny firenensika ka amin'izay dia hiada-pinaritra tokoa isika zay le Jerosalema ambarany ny masindazoany amin'ny apokalipsa amin'ny vakiteny faharoa na Jehoay ny tanàna masina nidina avy any an-danitra hoy i masindazoany ao amin'ny vakiteny faharoa. Ry Jesoa Tompo, eto anivonay tokoa ianao na dia efa nitsangako velonaza ary miara-dalana aminay ianao, miara-miaina aminay mba hahatonga anay ho Kristy mpiara-belona amin'olona ary dia ianao ihany tokoa no nampanantena anay lay fanainao anafaka alahelo ampafantatra anay ny lalakombana ka raha mitandrina ny teninao tokoa izahay dia ahazo an'izay fiadanana izay ary afaka izara izay fiadanana izay eo amin'ny mpiara-belona aminay ka hahatonga anay hoe eglizy olona velona manorina ETA eglizy tranon'Andriamanitra lay tranoben'Andriamanitra ka ahatonga anay tokoa ho taranaka mpanorina na dia eo aza ireo ady sy mainsy etrehana ary na dia eo aza ny sedra sy mainsy etrehana ihany koa dia matoky fa arosaka ao aminay ny fanainao ka anananay lay fiadanana nampanantenainao, lay fiadanana afafinay amin'ireo manodidina anay, lay fanantenana nomenao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ka hankaherenay izoro ho fanasina sy fahazavana eo anivon'ny mpiara-belona aminay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika.
ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. À toi Dieu